Nandritra ny fivahinianan'ny Petra Kotoniaina tao anatin'ny fandaharana Solanga no nilazany hoe tsy vita anatin'ny 2 taona ny fanavoazana hoe izy. Handray anjara amin'ny refondation i Petra Kotoniaina na tsy nandray anjara tamin'ny tolona ary ny tenany sy ny antoko MFM nilaza izy fa tsy ho vita ao anatin'ny 2 taona ny fanovana ary amin'ny volana May vao tokony hanao concertation. Nambarany ihany koa fa mbola miahiahiny zava-misy ankehitriny ny vahoaka ny Kialamavony noho ilay resaka fandriam-pahalemana efa misy olona mifantoka amin'ny fifidianana hoe izy, mbola io lalampanorenana misy fivangongom-pahefana io vezany no averina ampiasaina aleo hiparitaka ny fahefana hoe hatran'ny nambarany. Nanambara ihany koa Andramatoa Petra Kotoniaina ny hoe zava-doza ho an'ny firenena io raha Jirama io fanofana groupe io fournisseur d'énergie io dia tena manapotika ny Jirama hoe izy. Tsy hanao chef de région hoy Petra Kotoniaina fa amin'izao fitondrana izao dia tokony hatao miaramila daholo ny chef de région sy ny chef de province hoy nambarany Petra Kotoniaina nandritra ny fivahinianany tao anatin'ny fandaharana Solanga. Tamin'ny zavanitranga teny amin'ny Vilavatsoa moa dia fantatra fa mpisandoka ireo nanao perquisition teny amin'ny Vilavatsoa, fantatra fa mpisandoka ireo olona miisa 4 izay nanao perquisition tao amin'ny tranon'ny Lalena Vatsoa ilay ben'ny tanàna ny Amboba Antehiroka teo aloha. Tsy nahitana taratasy tany amin'ny izy ireo rehefa nanontaniana ary ny antso zandary ny tompotranoka no samborina izy ireo. Ny 2 no voasambotra ary tafatsoaka kosa ny anaky 4. Anisan'ny tena niteraka resabe sy niteraka fanakianana be dia be moa ny resaka dilanina ny Andry Omaly koa satria notazomina tao amin'ny cybercriminalité ny tenany ary fantatra ihany koa fa orinasa iasy no nitory amin'ny dilanina. Voatazona teny amin'ny cybercriminalité tobra tsy mandrava i dilanina ny Omaly, ny orinasa iasina tellement teo aloha no nitory azy. Ny filazana nataony tamin'ny ranty iray fa manao ampimamba sy fanararaotana ny orinasa vahiny eto Madagasikara no nahatonga ny fitarainana. Ny Omaly moa dia anisan'ny tena nahatonga fanakianana be dia be ny fitazomana an'ity namana influenceur ity. Maro raha teny olona maneho hevitra tonga hatramin'ny fanakianana ny filohan'ny fanavoazana Andramatoa Mikael Randrenirina mihitsy izany. Mikasika an'ity influenceur Dilanina ity moa dia ny Omaly ihany nanao fanambarana tao anatin'ny pejiny Isoa de Valiha efa nivoaka i Dilanina hoe izy. Namoaka tao amin'ny pejiny Isoa de Valiha fa efa nivoaka soamantsara i Dilanina. Nambarany fa tonga nanohana tany Zokobodo, Maître Ali sy ny ekipany. Fa na zany na tsy zany anefa dia andeha arantsika kely ity fanakianana mavaivay izay nataony namana anankiray ity rehefa notazomina tany amin'ny cybercriminalité i influenceur Dilanina Ndaoary. Le influenceur frantsay métis vietnamianina tena manomboka mitapy le fanjakana satria iza no nitory azy ny karana le tompony asa enjana be tena tsy mahay makalesina zany le fanjakana hoe ny vahoaka efa manomboka miromotra zao, tena fa manomboka miromotra de mbola nisamborina ndray koa le boakely iny nefa tsy tonga teo amin'ny fanjakana lisany raha tsy isan'ny nanampy reny bandy kely reny na tonga notolona tao Madagasikara ho lasa international nalaza eran-tany. Iny bandy kely iny isan'ny nandray anjara feno tamin'izany. De nanao vidéo moa le bandy kely hoe be dia be ireo influenceur sandoka namany tamin'ny voalohany misy lelalelaka taminy de tateoriana no nazo menasy izy de nialaala daholo sy niafina, nalahelo le boakely satria tena miporofony zany hoe tsy manana conviction ny gasy. Reo influenceur milaza azy eo an-tanàna le mivarotra bobo reo tsy manana conviction reo fa visibilité sy te azo j'aime eto amin'ny Facebook fotsiny. Fa raha hoe tena fitiavana tanindrazana tsy manana reo, afa-barakitsika gasy. Bandy frantsay vietnamianina indray rangano miaro amin'ny Madagasikara sarotiny miady amin'ny resaka karana io. Fa nahita ve nareo hoe influenceur gasy nilaza ny resaka karana io samy miaro ny rambony tsy ho tapaka daholy de zao nigadraina le boakely zany de ho sahirany lisany eo amin'ny fanjakany reo, sahirana satria tadidio fa frantsay iny ny frantsay izy ny tompon'ny fahefanao an-tanàna ka raha ny olona no kitikitihany lisany de ho sahirany lisany de miteny azay
avoideny zao fa hosahirana de mitodika amin'ny lisany synareo zay ny zay da asa hoe tena nanana hery marina ve nareo sa hery santoka ny nentinareo teo ka nitololo reny? Tena nareo marina ve ny nanongana ny Rajoelina sa mody natao sarisarina mpanongana nareo fa zavatra hafa ny tena tao ambadika? Ary raha tsy nisy an'ireto jolambotony kapisaty reto ve de tena hoe voongana Rajoelina? Ary tena niongana marina ve Rajoelina sa sarisarinada ny zavatra misy? Apetraka amin'ny fanontaniana. Ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity namana ity moa dia tonga hatramin'ny fitsikirana ny andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernemanta ndeha mo arantsika kely ny tsikira izay nataony, ary nambarany ihany koa fa manalikany gasy ny prime ministre ankehitriny. Ny faharoa maranako azy de ty le premier ministre franc-maçon zay tena nanalika ny gasy, tena fanambarana mihitsy ny nataony a. Ny alika no mivovozy izy, nataony tamin'ny teny frantsay moa le izy. Zany ny tena hoe fahasahina mihoapapana no sokajiana ho alika ny malagasy. Mpitondra fanjakana no teny hoe alika de mbola mangina. Eny e, tsy maninona fa nareo moa efa zatra amin'ity resaka fanatisma sy fankalana olona de tsy maheno intsony fa fahosoran'ny olona maloto ny lohanareo a, de manaiky nareo fa premier ministre franc-maçon no manamboany gasy a, de mangina daholo ny rehetrarehetra, tsisy na gazety ray na télé na radio na sananakina. Ino moa ny fanehoan-kevitra izay feno fanakianana izay nataony iny namana iny nohony amin'ny fitazomana ilay influenceur teny amin'ny cybercriminalité ny Andry Omaly. Na zany na tsy zany moa dia efa navototra izy araka izay efa nolazaintsika teo. Ny androany maraina moa dia nanao fanambarana tao anatin'ny pejiny i Gasikara Fensoa, zofototra ny fahalalahana maneho hevitra ary tsy natao hampigadra fa hontrana amandy fotsiny hoe Gasikara Fensoa ilay ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Nambarany ministry ny serasera sy ny kolotsaina ihany koa fa eto andalana ny fanitsina ireo andindalana mety mamono ny fahalalahana mihitsy isika amin'izao satria anotakina teny ankianja ireny. Filohampanjakana Mikael Colonel moa dia nilazany hoe isika malagasy no hery iankina ny fanarenana ny firenena hoe hafatra izay nambarany. Isika malagasy no hery iankina ny fanarenana ny firenena hoy ny filohampanjakana Mikael nandritra ny famohana mpianatra teny Ankatso ny Andry Omaly. Natao laharam-pahamehana ho an'ny fanavozan'ny Repoblika hoy izy ny fanomezana lanja ny fanohanana ary fametrahana sehatra manokana ho an'ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara. Nampirisika ny ministra ny tenany handray fipetrahentitra manoloanany ny kolokolo sy ny diplôme masandoka izay mihanaka ao amin'ny anjery manontolo mba hiantohana ny fahamendrehan'ny rafitra sy ny kalitaon'ny fampianarana. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia makasitraka anareo na vitana haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka ato misesisesy. Zay fa tsy halavaina ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.